ary niresaka hoe iza re no anankidiny vato ho afaka amin'ny varavaram-pasana isoloantsika fa noho nitraka izy dia indro hita ny fefavoankidiny ala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato. Amen. Marka 5:17 sy ny 4. Haitsika tsara zany tantara zany ry havana. Tantaran'ireo vehivavy vitsivitsy andeha ho any amin'ny fasana hanositra menaka masina manitra ny fatan'i Jesosy. Fa ny olana teny an-dalana dia ny resaka manao hoe ahoana zao nanaovantsika an'ilay vato be manakana ny lalantsika tsy hidirana anaty fasana fa tena lehibe dia lehibe ny vato tsy ho vitantsika izany. Dia izao nefa ny zavatra nitranga raha vao nitranga nitraka ry zareo indro efa voakidiany vato. Inona ny afatra tiany omena antsika ry havana? Rehefa andeha ianao miaraka amin'i Jesosy Kristy eo amin'izay hatrehanao ny fiainana an-tany, izay rehetra hatrehanao eto amin'izao tontolo izao dia tsarovy ny problème tsy maintsy misy eo anoloanao, ny olana tsy maintsy misy eo anoloanao, ary mety olana faran'izay goavana izay heverinao hoe tsy ho voavahanao, tsy ahitanao vahaolana mihitsy ary zany. Ary maro ny kristianina no kivy vao andeha fotsiny dia efa kivy hoe tsy ho voavahako ty olana ty, mazefa tramiko ty, very hevitra diso fanantenana kivy eny am-pandehanana mandeha fotsiny fa dia ny fahakiviana ao anatin'ny fo. Androany dia tenenina aminao ry havana, efa misy Jesosy anie melo lalana antsika. Tsarovany teniny manao hoe fa indro aho momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana izao tontolo izao. Jesosy anie ry havana efa melo lalana antsika any alohany amin'izay rehetra trehantsika amin'ity fiainana ity. Raindray tsika amin'ny fo maraina tahaka an'izao dia efa reraka sahady andalo problème androany tahaka ny vato lehibe sarotra akodia mety tsy ho afaka mihitsy zany. Raindray lasa mikorotana hatramin'ny tokantrano ny fiainana manontolo mihitsy satria tsy hita izay lalako mba. Izao ny ambara aminao androany, ny tompo dia melo lalana anao, aza matahotra na amin'ny vato, ankino amin'i Jesosy ny lalaka lehanao ny zavatra ataonao rehetra na dia amin'ity androny ity na ny andronao rehetra ary ankino amin'i Jesosy. Fa mahay zavatra izy, tsy takatra ny sainao ny ataon'i Jesosy, na izay olana faran'izay goavana aza eo anoloanao hainy manafaka anao an'izao. Mpanompony anie ianao efa nofidiny ka tsy mba narivo. Izao matahotra ary aza mivady po, ilay Andriamanitra tsy mba mivadika anao Andriamanitra hivafahanao dia Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty, nandresiny fahafatesana, nandresiny zavatra rehetra sy ny olana rehetra, izy no melo lalana anao. Mahireza matanjaka. Amen.